Na dia nangatsika sy nanerika aza ny andro tamin'ity androanyity teto Antananarivo tia nizotra tamin'ny filaminana ny fanadinana ara-panjakana faharoa BEPC izay niatomboka androany ary tsy farana raha tsy ny alakamisy ho avy izao. Ny fanadidina mahakasika izay no arahantsika manaraka. Niatomboka androany ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panjakana faharoa BEPC ary tsy farana raha tsy amin'ny alakamisy maraina. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana teny amin'ny foibe mpanadinana lycée Andohalo izay manana mpiadina miisa 750 mitsinjara tamin'ny efitrano miisa 130. 170 isaky ny efitrano no mpiadina izay manana mpanaramaso 3 avy. Tamin'ny maraina zany tsy nisy dala mihitsy ny ankizy na dia avy aza ny orana fa nisy ihany aloha ny abosahany vitsivitsy ihany nisy ny abosaha dia tsisy olana firy zany fa dia nizotra tsaka sy andavany ndava tamin'ny 120 dia vita zany ny malagasy. Tsy misy efa samy nandray ny azy daholy nandraiky ny daholy koa ny sekoly nandefan'izy ireny dia tsy misy miisa 7 ireo taranjana dinana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana BEPC. Ny taranja malagasy no niatrehan'ireo mpianatra ny tapany maraina. Ny ankamaroan'ireo mpiadina nanontaniana eny no nilaza fa sarotra ny malagasy, teo koa no nilaza fa antoniny. Ny resaka valitanana no sujet. Vonona kosa izy ireo hiatrika ny taranja manaraka. Somary sarosarotra kely ny oabolana aloha somary sarosarotra ihany izy teo. Ankoatran'izay manao ahoana fa manana materaka izay mbola le malagasy zao neta moramora fa ny hoaio andray mbola tsy fantatry ianao any. Dia inona zao matera mbola atahorana aloha zany zao hatreto? Ny histogéo dia mathématique. Ny anao ny physique sy inona ny lohahevitra songadina tao anatin'ilay fanadinana zahatiny? Dia nanahoana fahitana raha ilay valitanana géoranana ihany ve? Ny taranja science de la vie et de la terre kosa no niatrehan'ny mpianatra ny tapany hariva. Raha mpitso kosa izy ireo no hiatrika ny taranja matematika ny tapany maraina ary ny tapany hariva ny taranja frantsay. Ny alarobia no hiatrika ny histogéo et éducation civique ary ny hariva physique chimie. Ny alakamisy farany no hiatrehan'ireo mpiadina ny taranja facultatif anglais na espagnol na ny allemande. Mila manao mafana trano ireo mpianatra mandritra ny fanadinana satria dia hita fa tena mangatsiaka tokoa ny andro.